Bijouterie Pantso manolotra anao ny le Jite. Ijery ny le Jite miaraka amin'ny ice pop drinks. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny le Jite. Tena manadio be mihitsy. Manarany le Jite miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Et famille, c'est un peu niveau de nous sachet. Top Lee, t'es la top. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Miarabantsika indray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity andro ny alakamisy fa 7 vola novembre taona 7 ambin'ny folo sy arivo ny fotoana ny le Jite eto amin'ny Jomina tsy ampiananao ely izay fa atolotra avy hatrany lohatembo avao ho any androany. Nahitana savorivory teny amin'ireo sekoly sasany teto andrenivohitra androany antony misy nitsaony ely fa misy andian'olona mitety sekoly teto Antananarivo sy ny manodidina manao vaksiny fa nefitra ny pesta ho an'ireo mpianatra. Androany fotoana ny fanatrihan'ireo solombavambahoaka sy ireo ministra sasany teo anivon'ny gouvernemanta tetsy Tsimbazaza isan'ny voaresaka maritra tamin'izany ny fandriampahalemana sy ireo sehatra mifankavatana amin'ny vahoaka. Nampiantso mpanao gazety androany ary nanazava ny mikasika ny famarotana ny ampahatany ao amin'ny Villa Elisabeth ny mpitondra teny fianakavian'ny filoha teo aloha profesora Zafy Albert. Anivelany kosa miamaforona amin'izao fotoana izao ny fifandraisana eo amin'ny États-Unis sy Chine. Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao indray anaraka hatramin'ny faran'ny fotoana ny fampalaam-baovao eto amin'ny le Jite. Naoraka no mikatry no maly hatramin'ny androany tontolo ny andro ny fisiny andian'olona voalazo manao vaksiny fanefitry ny pesta izany indrindra no atolotra anao anatin'ny alahionina. Nomboka vao maraindraina dia efa nisahotaka ny faty ny sekoly maro teto andrenivohitra no fisiza itsaoa mikasika ny andian'olona manao vaksiny fanefitry ny pesta izay. Niazakazaka naka ireo zanany teo anivon'ny sekoly ireo ray aman-dreny sasany izay sendra ny Pierre Razafindramanana sy Stéphane Jacotomalala androany naoraka nanomboka omaly mantsy izay afisiny andian'olona mitety sekoly eto Antananarivo sy ny manodidina manao vaksiny fa nefitra ny pesta amin'ireo mpianatra nandisy tanteraka izay vaovao miely izay anefa ny avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka milaza izy ireo fa tsy misy ny vaksiny iadina amin'ny aretina pesta ary tsy nanome alalana na iza ampanao izany vaksiny izany. Amin'ny ora sasany zao ora fianaram-pianatra takizao anefa no niseho tety amin'ireo sekoly sasany teto Antananarivo sy ny manodidina. Nisafiritaka mpianatra namonjy naka ireo zanandreo ray aman-dreny izy ireo izay naharivo vaovao ny fanambarany fa misy andian'olona avy ao anivon'ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny nampitandro ny filaminana mitety sekoly ka manindrona mpianatra manao vaksiny fanefitry ny pesta. Efa nitrava avokoa araka izany ny ankabeazan'ireo mpianatra teto Antananarivo sy ny manodidina isan'izany ny teto Antandrokomby sy Tsimbazaza. Tsy nisy nanam-pony zavanseho ireo mpampianatra raha ny fanambaran'izy ireo ny rodirodonaka ireo zanany tao anatin'ny ora fianarany ireo ray aman-dreny. Le ray aman-dreny zany ny feo avy any tsy hay hoe to dia nisahotaka avy any dia niditra ny sekoly dia naka ny zanany tany an-dakilasy to dia mifanosika tonga dia naka tany zany. Efa niezaka nanaka an'izay fa le ray aman-dreny somary nisy nitondra hazo dia misy misaoty tamboho
dia tsy voasakany mihitsy zany le zaza mitomany daholo dia zay efa niezaka nanakana nidina varavarana moa zareo nanosika varavarana. Dia zay aloha zany nanontany antso tao amin'ny 5e zany zay nanontany hoe misy hoe manindrona miaraka amin'ny hémorragie mitondra basy manapitsoka fianarana anindrona ankizy ka marina ve zay resaka zay sa tsy marina dia namaliny tao amin'ny 5e hoe tsy marina ozy izy zany fa tsao dia andefa olona any andefa polisy any zay ozy hiaro anareo amin'izany raha misy dia tonga le polisy ny 5e nahita an'iny le ray aman-dreny tonga dia nisaoty fefy dia ny sasany tonga dia nanasaoty an'ilay ankizy betabetany ambadiky ny fefy zay zany natonga ny savoritaka teo iny. Nandiso avy hatrany izay vaovao miely izay ny ministerany fahasalamam-bahoaka nanambara izy ireo androany fa tsy misy vaksiny adina amin'ny aretina pesta. Raha misy kosa andian'olona mitonona ho manana na manao vaksiny pesta dia mpisandoka izay raha ny fanambarany hatrany. Dia eto azy olo zany dia milaza mihitsy ny amintsika rehetrarehetra ny amin'ny hoe zany rehetrarehetra zany dia entina anakorotanana ny saitsika ray aman-dreny. Efa niditra nianatra ny ankizy, efa natao fepetra rehetra fa ny olana zany dia hoe mbola misy tsy maty voalavo ao kibo, tsy le voalavo mipesta tsony ny problematsika zao fa le olona te anakorotana dia manely zany tsao rehetrarehetra zany ary androany tontolo ny andro mampalahelo mihitsy ny maheno hoe ny sekoly rehetra ny idy na fody avokoa dia ny ray aman-dreny sahirana ny tokantrano dia eto aloha zany dia manao fanambarana izay ministera ny fahasalamam-bahoaka tsy nanome alalana na ho aniza ampanao vaksiny fanefitra ny pesta ny fanjakana tononoko mihitsy ny fanjakana fa tsy ny hoe ministera ny fahasalamana ihany tompoko. Mitaona ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny araka izany ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mba hanao andro maso ka hitondra avy hatrany na ampandreny manam-pahefana raha misy tranga mampiahiaha. Fanana mafy izay ihany koa ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity arahantsika avy hatrany ny fanampanazavana hoentiny. Ny zavatra mitsanga eto firenentsika amin'izao fotoana izao dia efa mamaraparana ny ady amin'ny pesta isika zany dia vokatry ny ataoko hoe fiara-miasa teo anivo vahoaka isika vahoaka sy ny fitondram-panjakana ny ministera ny fahasalamana manokana ary raha ny ro salanisa na ny salanisan'ny olona maty na salanisan'ny olona miditra eny amin'ny hôpital amin'izao fotoana izao dia tena efa ambany dia ambany efa tsy hoelona zany dia hifarana zany valina retina zany epidemia zany manoloana zany dia misy ny olona tsy faly ary olona tsy faly reo dia ataontsika hoe fahavalon'ny vahoaka fahavalon'ny fahasalamana fahavalon'ny firenena satria raha resaka fahasalamana zany amin'ity fiteny gasy dia voalohan-karena ka ny olona manao zany dia tsy mikendry afa tsy mifanakorotanana fampisavorivoran'ny saim-bahoaka dia roa andro zany zay dia mitety sekoly zareo satria nihiditra tamin'ny fahavolana enina novembre teo ny mpianatra dia mampisavorivory ny vahoaka milaza fa misy miaramila misy mpiasa amin'ny fahasalamana miaraka amin'ny miaramila ny hémorragie zay miforcer ny olona atao vaksiny ary dia mety misy manao bolozy mihitsy ara dia mitety fiasana dia manakorotana nyreny mitety fianarana zafady manakorotana reny toeram-pianarana reny eto zany dia tena miteny zay manao hoe tena tsao ary tsy marina zany vaovao zany nampiasainy zareo izy io tany tamatafy eto Madagasikara isika dia tsy manao an'izany vaksiny pesta izany ka le olona milaza fa misy manao vaksiny io zany dia tsy marina ary tsy mpiasa amin'ny fahasalamana manao vaksiny pesta zany mihitsy ary dia zavatra lazaina koa zany dia zao manao hoe reny olona ireny dia tsisy naniraka zany mihitsy na taty amin'ny ministera na tany ministera hafa fa dia olona manakorotana ny saim-bahoaka manakorotana eny anivon'ny fiarahamonina fotsiny aoka zany tsika vahoaka mba hotony ary indrindra raha misy an'ireny olona reny tonga eny anivon'ny fiarahamonina dia aoka isika mba ampandre avy hatrany reo manam-pahefana polisy zandary na ny chef de district ny olona manam-pahefana zay akaiky atsika mba hisambotra an'ireny olona reny satria faiziny lalàna ny olona manao an'izany tsao zany ary zay dia tsy manaiky mihitsy raha ny fahasalamana no atao ohatran'izany fitaovana ohatr'izany ko dia mampitandra an'ireny olona reny fa zay tratra dia hiaran'ny sasy enjana.
Muka fanambarana ihany koa androany teny gendarmerie-pirenena nanambara fa tsy misy andiana sandarina emo tonga natateraka zany iraky zany etsy andany no fanambarana koa préfet n'Antananarivo renivohitra fa tsy marina zany rehetra zany ao rahantsika aoriana zay fanambarana izay fa toy isika vaovao eo amin'ny pejy hafa anomboka fanarahana vaovao ho an'ny angovo eto Afrika ny bad tetikasa 200 mégawatt ao Madagasikara manokana. Tafiditra hatrany anatin'ny sehatry ny angovo antsoina hoe nouveau pacte pour l'énergie en Afrique avatsin'ny banky afrikanina ao amin'ny fampandrosoana vola izany ny tanjona dia ny anampy ireo firenena afrikanina hisitraka ny fampiasana ny herinaratra amin'ny taona 2024 sady ampirisihana ny fampiroboroboana ny fampiasana ireo angovo madio sy azo avaozana ny fantoka tamin'izany ny dinika nataon'ny filoha hery rajaonarmapianina niaraka tamin'ireo filoha lefitry ny bad Amadou Hott izay nitsidika ny Madagasikara ampienana tsy fampin'ny jirama sy anapina ny fanjakana amin'ny famatsiana arabola ny orinasa ity ihany koa ny tanjona noho izany dia nitondra famokarana bebe kokoa eo amin'ny jirama izany amin'ny vidiny moramora kokoa sy mitondra ny sy mitandro ny tontolo iainana ary ny fiarovana ny toetrandro. Otoizitsika izay actu ao anatin'ny logité izay aoriana tokambarotra vitsivitsy ireto. Mbola faly manasanao ndray zay toko lasy toko vavy anjoy hatrany ny actu atao anatin'ny logité. Enivy antemera-pirenena androany dia nampiantso ireo tompon'anaikitra misehatra amin'ny tontolo fandriampahalemana ireo solombavambahoaka. Vandohan-drarany solombavambahoaka ny sehatry ny fandriampahalemana araka izany ny asandalo sy ny asanjola amin'ny endriny rehetra no mampiravoravo tanana ny mponina hoy izy ireo ka mampitaraina azy any amin'ireo olom-boafidy niatrika ny fanontanian'ireo solombavambahoaka tao Tsimbazaza ireo minisitra misahana izay fandriampahalemana izany tena toerana ihany koa Ry Edouard sy Zora Andriatsalama. Mandinina ny 10 zany hoe ny ray ampatelin'ny solombavambahoaka no niatrika ny fiaonana tamin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta androany. Namaly ny antson'izy ireo kosa ny ministra ny fiarovam-pirenena, ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie-pirenena ary ny ministra ny filaminam-bahoaka. Nisolitena ny prime ministre sy ny ministra ny fitsarana kosa ireo sekretera general ny ireo ministera ireo. Dimy fa dia fa manana délégué mpandiony taratasy io izy fa manana divito spécial io zany na ombivavy eo angana ongahy bositro sirateo dia fa misy fitarainana nataon'ny solombavambahoaka momba ny resaka fampitaovana véhicule roulant raha tena mbola tsy tratra amin'ny budget mba hoe farafarantsy moto. Kiolana vaovao ny mikasika ny asan-dahalo na ny asan-jola ezaka fametrahana fandriampahalemana maharitra no tanjon'ny fitondrana. Anisan'izany ny fametrahana ny unité spéciale anti-dahalo na ny USAD ho an'ny gendarmerie-pirenena ao Betroka ary ny vondrona iraisana andiatafika na ny bataillon interarme izay mitoby ao Ihosy ho an'ny tafika malagasy. Tokony risy lahatra atsika manomboko izao fa tokony atao lahara-pahamehana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Ny vahaolana moa be dia be ary ny atao koa ny paikady tokony apetraka dia maro ihany koa fa ny maika aloha zao dia ny fiezahana manova ny rafitry ny fiarovana sy ny filaminana ny firenena amin'ny ankapobeny. Olana kosa nefa ny tsy fahampin'ny isan'ireo mpitandro ny filaminana ny fomba fiasan'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina izay miendrika amin'ny firotsahany miaramila sy mpitandro ny filaminana amina asa ratsy ao ihany koa ny kolokolo sy ny fahalovana. Tokony tsy haharitra telo taona ny itoeran'ny commandant de brigade sy ny commandant de compagnie na ny délégué d'arrondissement ao amin'ny latin'ny toerana didiny. Ny antony dia rehefa tena zatra terrain zany le olona dia mandeha ho azy ny kolikoly. Efa mametraka tarifo raikitra alaina amin'ny omby raika zany hoe efatra arivo, roa arivo tsy maintsy mampizany amin'ny zandary ny mpivarotr'omby tsirairayna amin'ny tsenan'omby zany hoe ohatra misy omby roa arivo zany amin'ny tsenan'omby ray dia ohatrinona zany volazony ampitombona zay efatra arivo ariary zay isaky ny tsena. Ny pénitentiaire ihany koa maka vola roa arivo isaky ny omby. Raha misy zavatra sy mahomby dia ny fanjakana tompona andraikitra amin'izany mazava ho azy anie zany fa kosa na tsy avelerery koa ny fanjakana fa tokony hisy ny fiaraha-miasa ny fifanomezan-tanana na aty avy aty amin'ny vahoaka avy any fotony hampanjary zavatra satria raha miasa rery koa ny fanjakana tsisy ny manohana tsisy zany ny miara-miasa aminy dia verifoana zany ny zavatra rehetra.
tokony hojerena ve ny lafin'ny famindrana toeram-piasana ireo mpitandro ny filaminana iny ireo fepetra sy paikady tokony ho raisina ialana amin'ireo olana ireo. Za tsy anao an'izao hoe ho foana ny tsy fandriam-pahalemana na ny tsy filaminana fa hidina kosa ary mba ho afaka iasa hitondra any amin'ny fampandrosoana ny olom-pirenen'ny malagasy rehefa voninysika miova amin'ny alalan'ny fitondran-tena, miova amin'ny alalan'ny toe-tsaina dia ataoko fa izay ny fitaovana lehibe indrindra hoentina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ho ampitomboina ny teti-bola ny fandriam-pahalemana eo amin'ny lalàna amin'ny feny teti-bola mpanjakana 2024 vokatra azo sampahitanana mifandray amin'izany no andrasan'ny vahoaka. Mbola amin'ny temeram-pirenena trano dia andalo eny ihany koa ny volavolana teti-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024. Nambara tao anatin'izany fa anisan'ny fiovana ny fampiakaratra ny teti-bola ho an'ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana ary ny fampianarana teny toerana ihany koa Rena André Malala sy Anjarakotsino Jite. Nandalo tao ny anivon'ny antenimieram-pirenena io arivo io ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola mpanjakana 2024. Teboka telo goavana no niova no antin'izany. Anisan'ny lohadinika tamin'izany ny ampiakarana ny teti-bola ho an'ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana ary ny fampianarana. Politika izay mifandray amin'ny fampandrosoana imasony ny fitondram-panjakana amin'ny fitsonjovana ny vahoaka eny fotony. Anao imprégnation izao zany karazany hoe mbola savoranonando zao resaka elefio zany hoe 2018 ity ino tanjony ino exposé des motifs ao anatiny zany hoe politique ny fitondrana am'izao zany na politique ny gouvernement zany modiny eo. Izy vokatra azo tsapahitanana eny amin'ny vahoaka izany raha ny fanazavana, tanjona ao anatin'izany ny ampiakatra ny arikarena faobe no mafisy ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena fa antoko ny fampandrosoana rehetra ny fahaizana amin'ny feny fanabeazana eny fotony, ny fisian'ny fandriam-pahalemana maharitra ary ny fahasalamana. Anisany ilaina ao anatin'izany zany mazava ho azy voalohany indrindra ny fandriam-pahalemana. Eo ihany koa ilaina koa ny resaka fiofanana sy fanisina tsendrim-peo zany amin'ny resaka fampianarana ary ny vahoaka salama ihany no afaka hiasa hamokatra ao anatin'izany paika izay mipetraka amin'izao fotoana izany. Dia vahoaka zany no misitraka ny tombotsoan'izany aloha fa dia araka le resako teo misy ihany koa ny paika eo amin'ny lafiny ara-toe-karena izay ahafahantsika zany mampiakatra aingana ihany koa ny fari-piainan'ny mponina zany amin'ny alalan'ny famoronana asa zany izay iseho eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Natolotra teny anivon'ny antenimieram-pirenena androany ny volavolan-dalàna laharana 4.712 momba ny teti-bola mpanjakana 2024. Raha pitsy kosa noho izany no hodineny anivon'ny komisiona misahana ny vola sy ny teti-bola eo anivon'ny antenimiera marina fa taorian'ny fandiniana ny resaka fandriam-pahalemana vonjery ny teti-bola mpanjakana ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Amin'izay pedi politika izay hatrany dia mbola malaza ihany koa hatreto ny vaovao mahakasika ny fivarotana ny tany misy ny Villa Elisabeth. Tsy afa miala amin'ny famarotana ny trano fonenan'ny filoha teo aloha Zafy Albert Villa Elisabeth ny ministeran'ny fanazariana tany sy ny ministeran'ny vola ary ny teti-bola raha nambarany Serge Zafy-Mahova tamin'ny mpanao gazety maro androany niseho teo anelanelany taona 2024 sy ny taona 2024 avokoa ny ambarany fa famarotana ny fanampanjakana ho iatrany Serge Zafy-Mahova izay mpitondra teny fianakaviana Jerry Edouard Zora Andriatsalama no mitatra antsika izay vaovao izay. Tamin'ny fa 4 ny volana janoary taona 2024 tokoa no nanaovan'ny Prime Ministre lefitry ny tetezami tamin'ny sahana ny fanajariana tany Rebouza Julien nisony famarotana ny Villa Elisabeth hoy Serge Zafy-Mahova mpitondra teny ny fianakaviana Zafy Albert saingy ny volana Novembre 2024 no nanomboka nikitika izany ny tale généraly misahana ny fananantany. Ny orinasa Mada Terrain no nividiny tany saingy ny orinasa Prime Immobilier orinasa niforona tamin'ny taona 2024 no nividy izany tamin'ny Mada Terrain indray. Ny Prime Immobilier izany no nanatanteraka ny dingana rehetra tamin'ny fakana ny tany Antoine 4 misy ny Villa Elisabeth. Zany hoe zareo zany nafantatra tsara hoe 23 septembre 2016 amin'ny fanjakana io fa tsy dikevitra au niveau conservateur tamin'ny 21 novembre 2016 mbola amin'ny fanjakana io
akoatran'ny hoe 23 septembre io zany mbola certifié io 21 novembre 2016 mazava tsara zany fipetrany. Ny ministry ny fanajariana ny tany Narson Rafidy Manana sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola no tena endrikendrehany Serge Zafimahova tamin'ny ity raharaha ity. Marina fa efa nesorina teo amin'ny toerana ny ministry ny fanajariana ny tany tamin'izany fotoana izany. Tia taratasy d'aménagement de territoire numéro 191-17 par 1-2 pat par cap. Zany hoe famantarako azy rehefa ohatran'izay ny ministre zany mandehandeha amin'io. Ny volana septambra 7 vao nahafantatra mikasika io raharaha io ny profesora Zafy Albert nahagaga azy ny nahare fa lasa ny orinasa ny tany nomen'ny fanjakana hipetrahany miaraka amin'ny vady aman-janany. Ministère en finance en date du 7 septembre 2017. Mahazava tsara acte notarié di gazette any notaire ty tsy miafo. De manao donation le olona ho an'ny ministère en finance 700 mètres carrés ho asinany tranony Andriamatofilo vaovao. Remarquenareo fa mbola tsy miteny foana hoe au courant président Zafy efa 7 septembre tsika 2017. Ny fiandohan'ny herinandro teo no efa nanao fanambarana ny amin'ny famoahana didim-pitondrana manafoana ny varotra izay nisy ny ministera. Tsy manan-kera nefa izany didy izany araka ny lalàna mifehy fananam-panjakana. Fitoriana eny amin'ny tribonaly ady heloka tsotra no hany mahefa hanafoana izany. Vao mahakasika ny valinretina pesta kosa. Tsy fiatraikany amin'ny fizahantany amin'ny taona 2024 ny fandalovan'ny aretina pesta teto amintsika na Maraza ireo vahiny nanafoana ny diany efa misy ny fiara-miasy amin'ny ofisy maneran-tany misahana ny fizahantany amin'ny fanarenana ny diany ireo mpizahantany ho avy eto Madagasikara raha ny fanadihadiana nataony Renandriamalala sy Anjarakotondrainy. Nanaratsindrika ny Madagasikara tany ivelany fisian'ny valina aretina pesta teto amintsika maro tamin'ireo mpizahantany no nanafoana ny diany ho aty Madagasikara. Tsy nafena tamin'mpandraharaha vahiny anefa ny fisian'ny aretina eto toerana. Anisany novoizina tamin'izany ihany koa fa azo tranona ny aretina pesta tsy mbola nisy raha teo ny mpizahantany na moniainy noho ny pesta. Tsy nitsahatra mihitsy namelo vaovao information ny tena zava-misy an'ny opérateur rehetrarehetra izay miasa amin'ny fizahantany sy indrindrandrindra koa mazava loatra ho an'ny vahoaka malagasy. Zany hoe tsy nisy nafenina mihitsy aloha voalohany. Dia ny faharoa tsy nitsahatra mihitsy nanao communication manazava indrindrandrindra ny an'ireny satria ny antsika zany raha hoe fizahantany no resahana dia natahorana indrindrandrindra dia hoe sao dia miannulé daholo ireo mpizahantany izay efa miprogramme ny voyageny eto Madagasikara amin'ity dernier trimestre 2017 ici. Fantatra teto ihany koa fa tsy hisy fiantraikany fizahantany amin'ny taona 2024 avy eo ny fandalovan'ny pestiny ho an'ny Angleterre efa maro ireo mpizahantany nanoratra anarana ho tonga aty Madagasikara. And I think in the news when it reached a good 300-350 million. Tena manaiky le zavatra niteneny teo aloha teo mihitsy dia arak'ilay efa niteneniko tokoa misy olona eo amin'ny 300 millions eo zany zao efa maheno momba ny le fampiroboroboana ataoko io momba Madagasikara dia ireo olona ireo koa mampita any amin'ny olo-kafa any ny zavatra henona dia le agence ngeza be iasako le efa niantso anareo misy agence kely be dia be koa ao ambadika zareo ireo dia efa maheno an'izany koa miparitaka tsikelikely zany le izy dia efa manomboka amin'ny fiara-miasa miaraka amiko. An itinerary together to bring them here too. No mariny masovon'ny Madagasikara amin'ny resaka fizahantany any Angleterre fa izany hatrany ny manatsara ny sarin'ny Madagasikara any ivelany mahasarika ireo mpizahantany raha teo ny fananana ireo vakoka sy toerana miavaka maneran-tany. Fiverenantsika ny vaovao naoraka androany ny fisian'ny tsaoa miely mikasika ny fisiana andian'olona miaraka amin'ny tany filaminana tanteraka vaksiny fanefitry ny peste androany ary dia nanao fanambarana ny prefektora ny Tananarivo ny ariva teo no mafisiny tamin'izany fa mitony fampianarana ho an'ny rahampitso izy koa ny mpitandro filaminana apetraka isaka ny sekoly mba hampandrisaina ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ary isy ihany koa mazava ho azy ny fipetra entitra amaizana erosion'ny elitsao arahantsika izay fanambarana zay. Manamafy zay eto tomponandraikitra eto Analamanga
fa tsy misy mihitsy a ny didy avy any amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mampanao vaksiny ny mpianatra zany tsy misy zany a raha misy koa zany a force de l'ordre miaraka amin'izy ireo a dia mazava ho azy fa mety civil manao tenue zany fa reo force reo zany a tsy maintsy sur réquisition préfet vao manao action zay zany a no zava-misy a manomboka andraony alina dia efa misy dispositif apetraka y mandra-parain'ny andro ka eto zany dia mampitandrina an'ireo mpanakorotana fa isy sazy enjana zany a man'ireo zay tratra efa identifié io ary misokatra ny fanadihadiana kehitriny indrindra ny polisy manokana dia ifandray amin'ireo tokona andraikitra ny sekoleta rehetra ampafantatra sy anamafy fa tsy mitombina velively ny fisian'ilay vaksiny mikasika ny peste zany faharoa izara ihany koa ny numéro telefône ho an'ireo mpitandro filaminana akaiky azy mba ahafahan'ny tokona andraikitra tsirairay avy eo anivon'ny sekoly fa indrindrandrindra itsika ray aman-dreny mba tena ho ray aman-dreny tompona andraikitra ka raha misy tokoa mitrangan-javatra toy ireny dia mba ilaza ara-potoana amin'ny mpitandro filaminana mba ahafahana isorohana sy indrindrandrindra isamborana andreny mpanaparitaka andeha vaofotsy mitombona izay no mahakasika an'iny tsaony zava-nisy rehetra ho any androany mianatra rahampitso andray fepetra sahaza mahakasika izany ny mpitandro amin'ny filaminana ivadintsika amin'ny vaovao iraisam-pirenena any États-Unis. Mihamafosina amin'izao fotoana izao ny fifandraisana eo amin'ny États-Unis sy Chine rehefa natateraka fitsidihana ofisialy tany Pékin ny filoham-pirenena Amerikana Donald Trump mivady dia nisy ny fifanarahana ara-ekonomika ny fanaovan'ny rotonta fifanarahana ara-bola izay mitetina 2.9 miliara euro. Tamin'ny taona lasa dia noendrika indrian'ny filoha Amerikana Donald Trump fanangalatra ny mpiasa mantapitrisa tao États-Unis, Chine. Amin'izao fotoana izao kosa raha manao fitsidihana amin'ny fomba ofisialy any Pékin, Trump mivady dia miantso fifandaza-kery eo amin'ny fifanarahana ara-toekarena misy eo amin'ny États-Unis sy Chine. Raha jerena ny taondasa dia i Chine no nanana fandrarahana betsaka indrindra eran-tany ny taona 2014. Raha ny tarehimarika tafiakatra 700 miliara euro ny vola nampiasain'ireo mpandraraha sinoa. Noho izany dia niantso fanantonana ny filoha Amerikana Donald Trump. Right now, unfortunately, à l'heure actuelle, États-Unis sy Chine dia manana ny hoavy mamiratra raha mifanaraka eo amin'ny tanjaka ekonomika isika. Amin'izao fotoana izao ianareo izany hoe Chine no mbola matanjaka ara-ekonomika izany. Tsy manameloko anareo aho, iza moa no anamelika firenena iray mahay mampiasa vola be indrindra any amin'ny firenena hafa. Izao ary dia midera manokana ny ezaka ataon'ny Chine. Beaucoup de crédit à la Chine. Ireto firenena rotonta ireto dia nanasoa ny fifanarahana ara-barotra izay tany Pékin. Fifanarahana ara-barotra mitetina 2.9 miliara euro ho an'i Washington. Ity fifanarahana ity dia vinavinaina hamokatra asa ho an'ireo Amerikana manodidina ny 2 alina sy iray hetsy ary mampiena ny fatiantoka ara-barotra États-Unis miaraka amin'ny Chine ho 4.9 miliara euro isan-taona. Izay no tapany voalohany ho an'ny fotoanantsika androany, ny tapany faharoa miandry anao ireto zavatra ireto. Ny lokora sy ny esika fanamariana ny fafito taonan'ny The Jackson Boys ireo no hoentina anatin'ny hazanam-pandarana kolontsaina androany ao anatin'ny Waze. Posetina fanosehana zazakely natokana ho an'olon-dehibe kosa no arantsika ao anatin'ny hafakely. Zay toizantsika azadino ny toy ny fandarana fa mialoha zany aloha dia ny dokam-barotra zay alohavana dokana varotra mikasika an'ireo vokatra ara-teknôlôjia maro samihafa mitondra ny marika Remax avy any Hong Kong. Vao miditra ato amin'ny Dualtech Box 302 ato amin'ny Supreme Center Akady fotsy dia mirantiranteny ny marika Remax avy any Hong Kong. Ato irery no mpaninjara sy mpivarotra ireo vokatra maniny ity marika ity eto Madagasikara. Misy ngadiny indrindra amin'izany ity porte-clé izay mahavita mamantatra vola sandoka ity. Eo koa ireo power bank izay sady azon'ny vehivavy hitarafana izay misy manomboka eo amin'ny 4 alina ampère ka hatramin'ny 4 alina ampère. Ireo caméra de recul ody moka mandeha amin'ny herinaratra, kopy azo hitanana fananana atsika ny rano sy maro hafa.
Izahay atao diarteka no repéka izopan manokana ny max avy any Hong eto Madagasikara. Hita atao aminay daholo ny produit rehetra toy ny speaker bluetooth, power bank, flash disk. Ny entana rehetra dia misy garantie daholo ny anay ny entana avy any amin'ny max fohy be. Isokatra tsy ho ela ny magasin lehibe izay eto Tanaville ihany fa ny atsam'izao aloha dia mbola atao amin'ny diateka box 302 ahitana ireo mpanjifa ny entana atao aminay. Ohatranao izay vidiny izay entana izay. Ny vidiny dia mora sy misy garantie daholo atsamin'ny kely indrindra atsamin'ny flasy. Osokafana tsy hoe reto andreny vohitra ny maromaro koa amin'ny volana Desambra ho avy izao. Ny tranombarotra lehibe iray izay tsy isy afa-tsy ireo fitaovana sy vokatra manana marika Remax avy any Hong Kong. Fomandram-piandry izany aloha dia eto amin'ny Dualtech box 302 ato amin'ny Supreme Center kady fotsy irery ihany no ahitanao ireo marika ireo. Tataverana somatsara eto amin'ny tapany faharoan'le Jite androany ity sika manambahintsika arak'izao hitanao izao vahiny hafa kely indray na zanatsany miaraka amin'ny Gottlieb faly miarabanao tonga soa. Avy ety madika aty no misy anay satria tondraka ny rano any amin'ny faritra aloatra dia tsy sary fa tantarainay amin'ny fombanay. Raha nitondraka sy hitantsika zao oriny sary famantarana no afantarana be koa inona ny tena zava-misy marina. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, na fayano ny prime. Manolotra ho anao. Ary ny fahintsika eto dia avy any Ambatondrasaka zany maingy goty amin'izao fotoana izao tondraka ny rano any an-toerana any ve inona ny tena zava-misy marina? Dia hitantsika amin'izao fa miakatra ny rano taorian'ny orana omaly izay nikija ary dia avy ety izay no miresaka aminareo mitantara zany fahatondrahany zany fa rehefa aveo omena ny atsipiriany ary dia lazaina amintsika tokoa fa dia miakatra ny trondro. Miakatra ny trondro tonga hatreny ambaravaran'ny olona ny trondro mety afinaritra zany kanefa ny rano tonga eny ambaravarana tsy dia tsara izany. Ary ny ponina amin'ny faritra sasany aza dia efa miantso vonjy mihitsy satria dia difotra ny tanàna indrindra fa ny tanàna Androgoty. Ka dia niezaka ny mba hoany izahay avy ao anaty rano goty amin'izao fotoana izao no mipotra arakarantsika anazy mitondra ny fitaovana rehetra entina milomano mihitsy aloha satria hitondraka tokoa ny rano agnama ary dia ny rarina ho tonga soa matsara eto Madagasikara eto Antananarivo goty sy ny trondro iresaka mikasika an'ity tondradrano ity inona marina ny tena zava-misy any toerana any amin'izao fotoana izao raha mivolaza satria mbola miaraka amin'ny elo mihitsy sady tondraka ny rano no misy elo zany mazava ho azy avy ety ambany ora zay no rarabe fa inona ny zava-misy ampitaina tsy hoe araba tsy maty fomanaina fa rano ve moampaninina mahafaty any zany le tena tondraka be orana anankiray omaly tolakandro sy alina dia tondraka ny rano tao Ambatondrazaka. Ny fanazavana fanampantiana omena dia ity ny toerana iva any amin'ny faritra Ambatondrazaka dia tsy mba azo ampitahina amin'ny atao hoe bakartier aty Antananarivo ohatra. Ny antony dia satria efa lemaka mahazatra ny lemaka loatra efa tambara ny faritra loatra ary raha ny toerana misy ny tanàna maromaro ao tanàna Ambatondrazaka dia misy ny nampifreatika moa zany fantatritsika ohatra ny torotoro fotsy sy ny amin'ny faritra loatra sy ny faritra andapa sy ohatra zany any ambany tsara mihitsy le izy ary rehefa milatsaka ny orana dia misy rano dia milaka loatra moa hitantsika ry fa ny zava-misy amin'izao zany dia lasa
sepotry ny rika sy ny bedana oentin'ny rano ny lemaka zany de rehefa avy zany ny orana de io ny olana hitovizana zany raha ny resaka ara-geografia satria ny eto Antananarivo de fantatritsika fa efa tondraka sady ny ery amin'ny faritra Fenorivo raha vao avy ny orana nisy orana tatoato roa andro zay satria araka le lazaiko teo na ny faritra Tanandrano ny faritra andrefana Pitatafika ny faritra any amin'ny faritra andrefana efa mihoatra any amin'ny lalana makany amin'ny ivarina ny Kopa de efa be dia be loatra ny toerana tsy ahafahan'ny rano makaiza de hoaizy izy de miverina izy ka ny tena mba hitondrako an'le hevitra eto amin'ny androany ity de satria tsy fitiavatena ny akory fa efa netiko teto foana le olana anisan'ny dibo-drano ny tokotaninay io tokotany io zay tsy ary dibo-drano loatra raha tsy efa hoe misy cyclone angara ny olana de ity ary roa taona lasa zay de nyresaka ary nitondra sary fa misy tamin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny tanàna Ambatondrazaka teo aloha autorisation azon'olona anamboatra trano ao amin'io toeran'io dia fokotany Ambalatarehitra zay misy ny tanàna namboariny Dadabesarina dadanay zany rehefa nahazo autorisation zany io trano io de mitsangana le trano ary ilay atao hoe servitude ny rano zay efa niraisan'ny fokotany ray manontolo mamarina ny rano mekandrefana makany tanimbary de efa nisy foana teo fa saingy io autorisation io rehefa mitsangana le trano de hita mihitsy fa mandalo eo amin'ilay tamboho na le trano natsangan'le olona le rano tokony andeha de tsy mandeha le izy fa mirefolana miverina efa nandalo tao zany ny teknisianina ny commune be ny tanàna tsy fantatra efa nandalo tao satria mba efa niresahako tamin'izany andeha nidina tany zany fa ny zava-misy zany de ity hoe rehefa atao ny autorisation fantatritsika zany amin'ny commune de misy comité technique zay mijery eny toerana de rehefa aveo vao manao sini hoe eny ary fa azo atao ilay trano fa ny servitude tsisy idiran'izy io na fananan'izy na fananan'izy io fa na servitude andehanan'ny olona amin'ny fokotany na ny tokony andehanan'ny rano amin'ny resaka kanalina de tokony tsy anekena hoe toerana manampina ny kanalina iraisan'ny fokotany ray manontolo zay le zava-misy aseho antsika ny sary namana teknisianina de lasa ohatrany hoe mipotra tele le zokinay fa tsy maninona toy izao izy a rehefa vokatra ny voninkazo grenouille io andralainy grenouille io de mbola vokatra indray ny voninkazo de tia indray le sary anankiray faharoa io zokinay zany io fantatritsika fa sary voaingana io zany matoa fantatry ny mpamboly voninkazo fa mamelana ny boule d'or io le boule d'or eo atokotany de io le zokinay io amin'le tokotany de aseho am'izay ara le sary noho ny efa avy ny orana fa avy atrany dia oka hoa fa tsy ohatran'izao kosa io rano io raha ohatra ka tsy tapina le kanalina ao amin'le andrefan'le tanàna ary de sary ty hojeren'ny mpijery nefa antsoavo ataoko ihany koa satria inona ny mba hananana nytony tele tony sipotrany teny eto tondraka zao orana iray ary io kosa aloha ny be ny tanàna de efa niresaka tamiko de nyteny fa tsy mety tokoa fa saingy hoy ilay fiteny zay hoe aleo ny fitsarana nao ny asany de mba mangataka conférence de presse tompoko tahaka an'le tamin'le resaka le villa Elisabeth izahay hoe inona ny mba azo atao zany ao Ambatondrazaka momba ny trano io tsy nenahy akory de hoe andeha atao an'izay fa mba manao an'izao mihitsy jereo tsy nareo rery ny vo fa be dibe fokotany ray manontolo io Ambalatarehitra io de anaran'le tanànanay satria ny fefitarehetra izy io ary fitoerany goudron amin'ny fanjakana taloha de rehefa aveo lasa hoe Ambalatarehitra le tanàna nisy ny tranonay zany de lasa Ambalatarehitra ny anaran'io fokotany io ary ny olona ao anatin'ny fikambanana mipetraka eo de efa miforona ho association mihitsy izy andeha hitaraina sy resaka momba an'io fa zao ny valiny farany azo zany hoe efa lasa makany amin'ny fitsarana ny raha de io zay hoe eny ariko de tsy manino de ho hitantsika eo mivaliny sy rehetrarehetra zay sy mba mitondra vaovao mihitsy any izay satria Ambatondrazaka manontolo moa zany misy ireo zay no masolavitra mivadika ye hitoizantsika ao anatin'ny toy ny fandarana ny hoaiza ny vaovao mahakasika ny Luke Rice sy ny hetsika fanamarena fa vitotaonany The Jackson Boys ireo no entina ao anatin'ny hoaiza ireo hetsika roa reo dia tsara marena fa isandreo nahemitra tamin'ity volana ity ho amin'ny volana Novembre avokoa no ny valin'retina peste rindra tahiry sika sambola manana no mitondra antsika izy vaovao izay
Ny volana oktobra teo no saika anatanterahana ny lokiraisy andiany fahatelo no ny fepetra manokana no raisy ministera amin'ny fanajanonana ireo hetsika rehetra dia ny 20 novambra izao no fantatra fa anatanterahana izany. Itovy amin'ireo fandaram-potoana efa napetraka tamin'ireo andiany roa voalohany ihany ny lokiraisy amin'ity taona ity. Kazy amin'ity taona ity dia misy animation hafa, misy concert dia misy animation miaraka amin'ny jet d'eau sy mbola maro hafa ihany koa fa rehefa eny angamitsika no mahita anazy. Olona mahery 5,000 no efa tonga nandray anjara tamin'ny lokiraisy 20 sy 4,000 natao teny Mahamasina. Isan'ny tena nandrasany rehetra tamin'izany ny fitorahana loko faobe rehefa nozaraina loko ireo mpandray anjara avy niazakazaka. Anisany izay moa mampiavaka ny okaloha mba proposer activité miova mahazatra dia manentana antsika izay mbola misalasala mba ho avy amin'ny fotoana io. Ianga ao Mahamasina ary amididina ny fariana nosy tahaka izay efa natao tamin'ny herintaona ny lalan'ireo mpiazakazaka amin'ity andia manaraka ataony 20 novambra ity. Fialamboly izay natokana ho an'ireo rehetra afaka hiazakazaka sy mahazaka torahana loko ihany koa. Hommage inédit à Michael Jackson, io no nosafidian'ny The Jackson Boys amin'ity nananisy ao ataon'izy ireo anamariana ny fahafitoanany sy ny tarika. Ny fiandohan'ny volana oktobra teo ihany koa no saika anatanterahana ity hommage inédit à Michael Jackson ity saingy no nitoedra raha teto amintsika voaterina findradaty iray volana tatiorina mihitsy izany. Tena pakefitra zany izahay fa ahemotra amin'ny fotoana manaraka io fampisehoana kasain'ny The Jackson Boys sy ny fikambanana bizara izay saika atao ohatra mikorona lakely ny atreto zany dia ny karatra efa lafo dia mbola manan-kery. Santionany amin'ity somby manaraka ity no iandro ireo mpijery amin'ny fotoana manaraka anatanterahana izay fampisehoan'ny The Jackson Boys izay dia ny hommage inédit à Michael Jackson. Fanomanana trinela ihany izy io fa sao zany izy ho tena masaka tokoa dia izay no anaovana an'ilay tsy manokana Michael Jackson zay ka izana zany hoe tsy andiso fanantenantsika mpakafy fa vao maika izany anatsara. Iny koa moa zany zavatra nentina mba hoe apetraka hoe ny Jackson Boys zany ny dian'ny Jackson sy Michael Jackson dia raha ny tokony ho izy dia patrimoine mondial amin'ny atao hoe créativité sy ny fitondrana zavatra nampanonofy olona tanteraka mihitsy tao anatin'ny fotoana satria tsy mahita aloha ahy raha mbola hoe karazana seho sy mpandisy mpamorona ary olona miasa mafy miasa dia maty mihitsy moa izy fa ny ataon'ny Jackson Boys ny hitako hoe manakaiky indrindra hitondra lay émotion le émotion ny amporosihana antsika tonga hanotrona zany dia satria tsy hoe manao fampisehoana le olona dia hoe misy fidirana sesisy tsy zay fa fitandrona sy fitazomana le patrimoine zany io satria Michael Jackson tsy hoe américaine izy tsy hoe mainty ohatra izy tiany mihitsy ary zay fiainana any ambadika any fantatritsika tsara mihitsy ny buzz sy ny polémique tato ato amin'ny resaka tsy teneniko dia hoe dia tsy any mihitsy fa dia hoe Michael Jackson tokony mipetraka ho patrimoine culturel ary ny zavatra tsara nataony no jerena sy mampanovy atsika dia mamporisika atsika hitondra nanaikizy ohatrany hoe tia travaina asa momba ny dia nandray aman-dreny efa niainany zany Michael Jackson zany amin'ny asabotsy tolakandro le izy ao amin'ny trampikon'olana lakely zay mino fa mbola izy toerana lehibebe kokoa satria kely any ny trampikon'olana lakely fa isorana ary zareo na ny manager ny ramatoa voahirana na le ankizy ny asa nanao an'le izy satria ny fihetsepo ny zavatra hitany maso ary ny fahafapo mijery fampisehoana hoe kena fa Michael Jackson le izy fa gasy ny manao an'le izy mendrika no any Amerika zalahy reto. Eny ary toy izy antsika indray ao anatin'ny vaovaony hafa kely. Posety na fanosehana zazakely natokana ho an'olon-dehibe no rahantsika ao anatin'ny insolite ho any androany. Orinasa amerikana reny tsona hoe Colcraft no namorona izany posety ho an'olon-dehibe izany antony amin'ny orinasa azy tia dia ny mba hatsiarovany olon-dehibe indray ny fahaza zany.
Posety natokana ho an'olon-dehibe ity hitantsika ity. Orinasa amerikana antsoina hoe Colcraft izay mpanamboatra ireo kojakoja natokana ho an'ny zazakely no nanamboatra ity posety ity. Voalohany eran-tany izao posety lehibe indrindra izao natokana ho an'ny olon-dehibe. Ankoatra ny habeany, mitovy tsisy mahasamihafa azy amin'ilay posety natokana ho an'ny zazakely izy. Mahazaka olona roa ary atosika ihany koa. Namboarina ahazaka olona hatrany amin'ny 200 kilao ity posety ity. Ny tena antony namoronan'ny orinasa Colcraft ity fanosihana zazakely natokana ho an'ny olon-dehibe ity dia mba ahafahan'ireo ray aman-dreny manandrana ihany koa ny tena iainan'ireo zanany. Manandrana ihany koa ny hoe ohatra ny ahoana ny fahasambarana ho azy ireo rehefa mandeha amin'ity posety ity. Efa nanaovan'ilay orinasa andrana izany ka nahasarika olona maro. Taorian'ny andrana natao dia nahalafo posety avy 3 eny noho ny lafon'izy ireo isam-bolana ny orinasa Colcraft. Azo lazaina noho izany fa tetikady nentin'ny orinasa namarotana ireo posety ho an'ny zazakely ny namoronan'izy ireo ity posety ho an'ny ray aman-dreny ity. I can't wait to open up the 2018 edition. Azon'ireo ray aman-dreny atao avokoa ny manandrana ny sakafon-janany alohan'ny hanomezany azy izany. Fa hatramin'izay nahitan'izy ireo ary hoe tsara ny posety, tsy mbola afaka nanandrana mivantana ny ray aman-dreny. Ka ho fanomezana fahafapon'ny ray aman-dreny no nanamboarina ity posety lehibe. To be able to have my name, my company in the book is just wonderful. Ny orinasa Colcraft izay nahazo ny Guinness World Record no ity posety ngeza indrindra ity. Mety be. Mety mandalo amin'le rano any an-tanàna ve? Mba tsy tifitra iny. Fa ny zavatra ny ankizy kely zany tokony atao daholo. Zay fotsiny tsy anontaniana hoe mipipio ve zareo dia manao kosa ohatr'izany ohatr'ireny. Iny efa zavatra hafa mihitsy indray. Ny fahitana azy toa sady tsy voaresaka mety tsy nanao zany ambatra zareo. Fatatsika indray ao anatin'ny oyana. Andro ankalazana sy atsiarovana iadina amin'ny herisetra any an-tsekoly ny androany. Herisetra an-tsekoly izay mahakasika mpianatra maro tokoa manodidina izany eny amin'ny oyanao nanontany olona hoe ohatranao na ny herisetra izay efa niatra taminao. Fa nisy fotoana ve ianao niara nierisetra? Mbola tsisy ka, mbola tsisy mihitsy. Fantatra hoe inona avy ny endrika iseho ny herisetra? Ohatra hoe herisetra eo amin'ny araka ny fanolana na ohatra hoe fampiasana zaza-tsy amin'ny fotoana be da be tsy voatanisa. Tsy mbola nisy fotoana niara ny herisetra aloha. Endrika isehoan'ny herisetra aloha matetika dia ohatrany hoe resaka fankahalana. Mbola tsy niara ny aka herisetra ara-batana aloha misy. Ny ara-tsaina koa misy. Ny ara-batana zao ohatra hoe ny lehilahy mampijaly vady dia ny ara-tsaina ohatra anatin'ny resaka arak'asa ohatra dia ny lehibe manao karazana harcèlement ampiasa zay ohatra. Ny herisetra ao anatin'ny tokantrano ny eny manodidina mbola tsisy. Ny herisetra ara-batana dia ara-tsaina dia zay. Fantatra hoe inona avy ny endrika isehon'ny herisetra? Tsy fantatro ny tena tsy fantatro. Efa niara-ny herisetra. Herisetra ara-tsaina. Miendriny ohatrany hoe fampijaliana ohatr'izay. Raha ohatry ara-batana famonoana zay ny efa ny herisetra. Ianao ve efa niara-ny herisetra? Mbola tsy niala. Taloha mbola tsy niala amin'izany dia mbola tsy fantatro aloha momba an'izay. Miany ampilamilana hatramin'izay. Ohatra mbola tsara ny herisetra. Ie le herisetra ao an-trano zany le surtout zany le resaka herisetra mpivady. Iny zao herisetra tena fantako zany le mpivady zany ny lehilahy zao mamopoka vehivavy na vehivavy koa zao manao herisetra amin'ny lehilahy zany. Dia misy koa zany le herisetra atao amin'ny ankizy. Iny koa zao le ohatra hoe herisetra resaka vola zao amin'ny ankizy. Dia zay ihany aloha zao ny fantako hatreto. Andro herisetra fantatro raha fanodina herisetra. Iny aloha tena enjana nampijaliana iny ny gôl rehetra tary aloha taria.
enyare izay no fandaratsika anioa andray-mba fotsiny makasika ny toetry ny andro andrampitso dia raha vovinavina aloha zany hatreto a dia mbola isy hatrany ny orana ny tolakandro any Antsiranana na izanatsany ny Tanarivo sy Antsirabe Mahajanga Fianaratsoa ary Tomasy dia efa mandraona sy masoandro Antoliary dia mbola masoandro mibalika be hatrany ny maripana dia manomboka miamafana manerana ny nosy zay inary develomandray no inary dia tsy maintsy mba resahana ny rehetra moa zany hoe zay le mba antsoavina atao mitondrana an'le tantara mitondrana an'le sary fangatahana sy mba fiangaviana le zava-dehibe satria arak'izany resako teo zany tsy tena mahazatra le zavatra iainana am'le resaka rano moa misy an'izay le herisetra ara-piarahamonina zay tompona andraikitra ihany nanome an'le alalana nananganana ary raha tena nijery ny teknisianina dia tokony nahita fa tsy mety ilay fananganana le tambo manakana azo atao zany fa sainginy olana dia hoe mandeha any amin'ny fitsarana sisisa roa taona zay no efa mitranga isaky ny avy ny orana ka dia manome vaovaona eo ihany fa dia iverina ho any Ambatatra Zaka ny tenanay anaty rano eny ary dia zay metrahanay mandram-peona ihany koa mampamangy any amin'ny gona rehetra ny Ambatondra Zaka any veloma daholo tompo plasy tompo vavy. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top le tena top. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny le JT. Tena manadio be mihitsy. Manarany le JT, miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna.